Nanana solotena antsika malagasy izay niatrika fifaninana andriambavilanitra manja manerana izao tontolo izao. Tsy iza moa zany fa fifaliana. Izy moa dia anisany manja ary mahafatifaty. Maro ireo manja maneran'izao tontolo izao fa tsy mena mitaha amin'izany koa antsika malagasy, ary mbola maro ihany koa ny manja ary mahafatifaty amintsika malagasy, nefa kosa tsy maintsy olona na viavy anankiray no voatsongaina amin'izany, koa anisan'izany i fifaliana. Eto dia manentana antsika malagasy mba hifanentana ary hitantsika aza fa maro ireo viavy manja ireo dia samy mifanohana samby amin'ny firenena azy. Antsika malagasy ihany koa, antsika Madagasikara eto tokony hifanohana. Maro moa izay tenentsika zay fa efa nanokatra page Facebook moa i fifaliana, koa miangavatsika hiabone izay mitondra anarana hoe fifaliana misy Earth Madagascar, koa angavenantsika hanohana azy ireto misy sary, misy vidéo izay natrehany izay tao Vietnam. Averiko indray le vidéo satria ndenda raha hoe tsy maheno mihitsy dia tsy haiko hoe efa maheno ve nareo sao fa mba mandefa kely aloha commentaire ho an'izay mahita hoe maheno tsara ve? Maheno anahy tsara ve nareo? Jessica Lorraine mba manaovaki commentaire azafady hoe maheno ve nareo sa tsy maheno azafady. Maheno ngamba nareo matoa tsisy commentaire atsony a. Averiko hatramin'ny voalohany zavatra noteneniko teo a. Felana Fabienne Iengary. Averiko hatramin'ny voalohany a ny zavatra noteneniko teo a, voalohany indrindra hitantsika fa efa vita ny fifanana natao taty, efa tapitra azon'ny Albanie ny fandresena de félicitations ho azy. Efa tapitra moa zany iny, efa tsy hitako intsony izay tenenina amin'izay fa misaotra betsaka anareo nanohana hatramin'ny farany. Misaotra betsaka anareo nanohana taty alavitra taty a, satria raha tsy nanohana nareo a tsy nahavita an'ireny tsika. Ary za na atao ary hoe tsy nandresitsika de tena fiera be satria malagasy tsika anisan'ny firenena afaka atao hoe raha jerena amin'ny firenena ohatra hoe firenena any avaratra any, ny firenena Europeana, ny Amerikana, tsy afaka niady amin'ireo mihitsy tsika raha resaka vola sy ny akanjo sy ny sisa. Nefa antsika na izany ary tafiditra top foana tamin'ity fifaninana ity. Ekena hoe tsy tafiditra top 20 antsika tamin'ity finaly ity, fa tafiditra top foana antsika. Dia noho nareo nanohana anahy hatramin'ny farany na tafiditra antsika top foana. Dia tena faly be satria koa tsy tena hoe afaka atao hoe tia kilalao taty tsy tonga lafatra. Izany hoe betsaka ny alahelo taty a, betsaka koa mety nisy nitomany kely ohatran'izany a, fa nareo no tena nanampy anahy hoe hanosika anahy foana hoe andao fa tsy manino io fa vita foana io a.
dia izay vita izay nanao izay vitako nanao izay ho afaka taty dia misaotra betsaka anareo nanohanana fa tena nandona be ny voko ny zavatra nataonareo dia efa tapitra ny lalao dia efa hiverina Madagasikara izao amin'ny 25 décembre mialaty dia 26 décembre tonga any amin'izay dia andra antsika rehetrarehetra mihaona andrantsika rehetrarehetra mihaona satria efa vitako ny aty izay na dia hoe hifonana kely aminareo ihany ary fa tsy mitondra amboarintsika mody amin'ity tsy mitondra amboary aloha tsika mody amin'ity fa efa izay ny lahatra dia ekena foana hoe izay zany aloha zava-misy rehefa tsy azo amin'ity dia azo amin'ny manaraka fa tsy kivy izany satria efa nanao izay ho afaka efa natao daholo izay vita dia za faly foana faly be nitondra Madagasikara taty faly be fa Madagasikara ny fiantsoan'olona anahy taty faly be fa mitondra fa malagasy dia faly be atao amin'ny zavatra vitako taty mety tsy ampy mety hoe tsy misy tsy nety ihany dia nilelanelateny mety be da be ny zavatra tokony anarina fa faly be fa tena faly fa vitako ilay izy dia tena nandarana tena tsy ampifoeniko fa nisy fotoana efa tena tsy vitako tsony fa vita ilay izy izay dia tena misaotra betsaka antsika rehetra dia any Madagasikara indray mihaona izay angamba ny azoko tenenanareo fa anomana entana amin'izay dia anomanomana nandeha hody dia amin'ny 26 mihaona Madagasikara tsika rehetra bisous anareo rehetra dia veloma daholo ka aloha za maleny hoe ilay fomba fivoatena tsy nazava tsara sandy friandise les votes taty aloha zako ary tsy nahazo tsara fa tsy maninona izany satria top foantsika taty toptsika malagasy top foana tao anaty team Afrika tsika top 1 tsy niala top 1 mihitsy tsika ankoatran'ilay nandofoliny ihany angamba tsika ny top 1 izay tsika top foana donc tsy kivy izany tsika satria nampiseho antsika mihitsy tao anatin'ity ihany ity hoe izay tsy manam-bola fa izay manana natao hoe firaisan-kina tena niray iny tsika rehetrarehetra matoa tafiditra top tena niray ina malagasy tamin'ity dia na tsy nandresy ary tsika nampiseho antsika iza moa ny firenena mba nanam-po hoe Madagasikara ho top izany ho tafiditra top izany fa tafiditra tsika tamin'ity tafiditra top foantsika dia falytsika satria tsika malagasy na tsy manam-bola tsika na tsy mitovy amin'ny firenena mandroso sy ny sisa tsika izay ny zava-misy dia misaotra antsika rehetra averiko fa izany misaotra anareo satria sisa anareo tsy vitako io dia bisous be anareo fa mila mamorona entana amin'izay fa raha bisous mialato dia izay bye bye anareo rehetrarehetra